Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny JITE. Omaly ny fidiram-pianatra miaraka amin'ny stylo flair, pitch sy jetline. Flair, stylo pour tous. Manolotra anao ny JITE. Monto plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Manolotra anao ny JITE. Choupi, plaisir et sourire à partager. Manolotra anao ny JITE. Tena manadio be mihitsy. Manara ny JITE miaraka amin'ny extra propre. Tompiny fahadiovana. Ankafizo ny JITE miaraka amin'ny fromage lavage qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretany ankohonanao. Paperline, le choix de votre succès. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Merabantsika ndray tompoko lasy tompoko vavy tonga soa eto amin'ny JITE andro minina andao rahantsika avy hatrany loha tembo avao. Hotatera amintsika ato anatin'ny JITE fa miara-misalamy ny fampandehanana andrarà amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena ny praiminisitra sy ny filoham-panjakana. Nanao atrikasa nampitovy ny fomba famakina ny didy mifeny fampitam-baovao mandritra ny fifidianana ireo mpanao gazety, ny fiarahamonim-pirenena ary ireo kandida ilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena. Anomboka ny alatsinainy mavizao ny fanadinam-panjakana baccalauréat nanazava izay tsara ho fantatra manodidina izany ny ofisin'ny baccalauréat ho an'ny université n'Antananarivo. Any États-Unis feno 17 taona androany ny asa fampiororona nanafiana ny World Trade Center. Manolotra ny arapa tompoko lasy tompoko vavy ary manasa antsika mpanajana anaraka ny JITE hatramin'ny farany. Ny pejy politika no anomboantsika ny vaovao any androany. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Manakoko maneran-tany amin'izao fotoana ny fivoaran'ny raharaha politika eto Madagasikara noho ny mahatranga tsy mahazatra azy aty Afrika. Mahaliana mpanara-baovao maro any ivelany ny zava-misy eto Madagasikara. Ny fiverenan'ny filoha Rajaondarimampianina olon-tsotra ho kandidat tsotra avy hatrany taorian'ny fametrapelany ny navitan'ny mandat tampilaminan ny vokatry ny asa nataony ka nafahatsika nanarina ny toekarena ary nahazona ny tany arikarena hatrany amin'ny 500 mahery saika ny voizany avokoa ny fampahalalam-baovao maro any ivelany hatramin'ny alahady teo. Vaovao be zany ary satria tao anatin'ny 17 taona niverenan'ny fahaleovantena ity no fiafaran'ny fitoam-piasana hafa indrindra teto Madagasikara. Matonda tsoratry ny sampana fampahalalam-baovao. Hafa indrindra satria izay vao nisy filoham-pirenena nametra-pialana roa volana mialohan'ny fifidianana teo amin'ny tantarany Madagasikara. Hafa indrindra ihany koa satria izay vao nisy hoe 3 volana mialohan'ny fifidianana ka nampidirina hitantana sy ho minisitra ao anaty gouvernement hikarakara izany ireo mpanolotra mahery vaika ny fitondram-panjakana. Hafa indrindra satria nanaporofon'ny filoha Rajaondarimampianina fa tena homme d'état marina ny tenany. Nanao lara-pahamehana ny filaminan'ny firenena sy ny fampandrosoana na inona zava-niseho. Navelan'ny hiditra teto ireo mpifanadrina politika sesitany tany ivelany. Tsy nisy sakatsakana na tamin'ny endriny inona na inona amin'ny fitrotsahako vidiana. Fahasahina tsy misy mihoatran'izany. Tsy mbola nisy fahalalahana tahaka izay hita tato anatin'ny 4 taona farany raha teto amin'ny firenena. Nampiavaka an'ity kandida lalina faharoa-ambin'ny folo ity tamin'ireo filoham-pirenena rehetra efa nitondra teto Madagasikara izany. Ary niavaka tamin'ny zavatra tsara izy dia ny fiainana ny tena fahalalahana sy ny demokrasia marina. Tsy magaga raha nambaran'ny vondrona afrikanina ho mpanao politika tsara alainy tahaka i Rajaondarimampianina. Tsy magaga ihany koa
raha midery izany avokoa ny fikambanana sy ny sehatra iraisam-pirenena. Hitan'ny avany teo araka ny fitenin'ny tanora afabaraka ireo rehetra nanenjika sy nanosim-potaka azy nandritra ny 5 taona latsaka. Nilaza izao atsanga tsy amanorana rehetra izao. Nahariary ny fotoana sy ny zava-nisy ankehitriny ny langa sy ny tsaona afafin'izy ireo mba anakorontanana ny asa sy ny fitoam-pitondran'ny filoham-pirenena tamin'ireny fotoana ireny. Vao nanomboka ny fitoam-piasany ny taona 2014 dia efa nanangam-bovona ireo mpanao bizina sy mpanao afera nalaza nandritra ny tetezamita fa tsy haritra herintaona io. Tamin'ny 2014 indray dia nidingidramo sy nampiseho hery tamin'ny fanetsiketsehan'ireo sindika sy ireo mpikaramanady politika maro nampiasain'ireo mpanohitra fa tsy ohatry ny 20 jiona io. Tamin'ny taona 2014 natao avokoa ny endrika fiantsiana rehetra, filanjana vatapaty, mitsangana ary malagasy, dinika ho fanavotam-pirenena, fivoriana sy antsoatso teny andrefanambojanahary anonganam-panjakana. Tamin'ny 2014 ity aza moa dia ireny fihetsiketsehana politika nentina nanompanana sy nanevatevana ny filoham-pirenena ireny no niseho teto. Izao anefa mazava ary voapirofo hoe inona no tena marina, tahaka ny ahoana marina ilay filoham-pirenena. Tsy diso ny vahoaka malagasy raha tsy nety nentina tamin'ny fidinana andalambe, tsy nety notariana tamin'ny fanonganam-panjakana sy ny fanakorontanana. Fantapoko fantam-pirenena ankehitriny fa tsy araka ny fanaratsiana azy izay novoizina hatramin'izay ny filoran-jana ary mampianina. Tsy nampitsanga menatra ny zava-bitany, ny fanarenana ny toe-karem-pirenena, ny fahendrena nentiny niatrika ireo olona samihafa teto amin'ny firenena. Nankasitraka izany izao tontolo izao, tsy ny anivelany izay nahalala tsara ny zava-nitranga teto Madagasikara ihany tao anatin'ny 50 taona mahery anefa, fa ny malagasy maro anisa avy amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara ihany koa no mankasitraka izay 4 taona sy 7 volana mahery nitondran'ny firenena izay. Tsy namela faharavana na fahampotehana ny filoha era-jana ary mampianina, firenena efa miaron-doha ary tsy mena mijoro intsony Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fa dingana iray tsy maintsy lalovana amin'ny fiara-miasa ny fisarahana ho ny voalazan'ny filoha era-jana mampianina nandritra ny lahateny fanaovam-beloma eropiasa sy mpandraraha rehetra teny avlohany androany. Tao anatin'ny fanajana ny lalàna misy ny fandalana ireo fitsipika voalazan'ny lalam-panorenana no namarana ny fitoam-piasany avy any ambony ny fakana ohatra tsara hoy ny filoha era-jana ary mampianina, toe-tsaina izay nambara nombienombeny fa foto-kevitra ijoroany ny fisandratana. Mitatitra ny fotoana androany teny avoloha irindra tahiry sy Stefora Kotomalala. Indray andro mialohan'ny anaovana ny fifamindrapa-efana eo amin'ny filoha era-jana ary mampianina sy ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao no nanokana ny filoha mivady fotoana isaoran'ireo rehetra niara ny asa akaiky taminy teto amin'ny lapam-panjakana Iavoloha nandritra izay 5 taona latsaka izay. Hafaliana no nidirany teto amin'ny lapam-panjakana ka hafaliana tahaka izany ihany koa no ifampizarany amin'ireo mpandraraha rehetra niara ny ombonezaka taminy raha ny lateniny. Ny fisarana raha teo ny filoha dingana tsy maintsy lalovana ary taratry ny fanajana ny fifandimbiasam-pahefana. No io dia tsy niterena ny tenany hametra-pialana fa nanaraka antsakany sy andavana izay voalaza ny lalam-pandrenana. Misy taminareo angamba no nalaim-panahy tahaka ny hafa nanao hoe fa maninona moa tokony ary olona voafidy ianao, olona eo amin'ny toeranao manao ny asanao amin'ny tokony ho izy ianao, mbola tsy tafitra mifetra izay esanao nefa dia miala ianao. Ary misy ara ny teny tamiko mihitsy hoe asa miala ianao ndray mato filoha na ina na ina dia ozy a matsy-andren'ireo reny fa maninona ka ny olona aza te hiditra ao amin'ny fomba maro samihafa atao izay atongavana eo amin'ny toerana io, ianao efa eo indray ianao indray ny miala. Dia ozy hoe zany no tsy maintsy ilaina anovana ny firenena. Tsy maintsy manome ohatra isika hatraty amin'ny faratampony ka amin'ny ambaratonga rehetra. Tsy maintsy miainga avy aty amintsika ny modely eo amin'ny fomba fijery, eo amin'ny fomba fisaina, eo amin'ny fomba fanao, eo amin'ny fomba fiasa. Ary izay mihitsy no foto-kevitry ny fisandratana izay ambarako ombeny.
raha tsy ny aty amin'ny faratampony no mampiseho fa ny lalàna dia tsy maintsy arahana tsy maintsy ekena iza intsony no anaraka ny filoha aza manao sy manaraka mbola mety tsy anaraka ny afo maika faratsy anao izy dia apetrao mibaraiko amin'izay ho avin'ny firenena. Tsy nitodika tamin'ireo mpiara-miasa akaiky tamin'ny any ny filoha Rajaonarimampianina raha nilaza fa efa afaka mitsara tena ny tsirairay tamin'ireo ezaka rehetra vita nikatsahana ny fampandrosoana tena izy nanomboka ny taona 2014 noho ireo miantso ny rehetra asa hijoro hiaro izay efa natsangana anohy ny fomba fiasa ao anatin'ny fahitsiana ary indrindra ny ambopo iraisana ho an'ny fitiavan-tanindrazana ny filoha. Ny fitiavan-tanindrazana izay notsipiny fa tsy voavidin'ny vola ka fotoana tsara indrindra hitarafana izany izao akatoky ny fifidianana izao. Dia izao mitovy ny andraikitrao sy ny andraikitsika eo anatrehan'ny fanompoana ny firenena. Tsy misy mahasamihafa azy ny fitiavan-tanindrazana ary tsy vidiana vola, tsy anarana ny ampianarana, tsy tovozona any amin'ny sehatra entsina eroa. Miaramila gamba no mianatra n'izany any amin'ny misy azy hoe tena ampianarana ity tanindrazana. Fa ny olo-pirenena rehetra dia tokony hanana za fitiavan-tanindrazana zany tsy vidim-bola ao am-pony izy ao an-tsainy ary ao anatin'ny fanahiny. Zay tena zava-dehibe ary zay tokony hainantsika isan'andro indrindra ao anatin'izao fampotona izay irosontsika amin'ny fifidianana izao. Tsy maintsy manaiky ny fitsarana amin'ny alalan'ny fifidianana izy satria ny fifidianana ihany no fotoana izay azahoan'ny vahoaka tena maneho ny mahandray manjaka azy sy maneho ny fahefana. Ny vahoaka rehetra izay manana zo amin'izany no haneho izay tena safidina amin'izay fotoana izay. Ary ny fifidianana ihany no fototry ny tena demokrasia satria ny fifandimbiasam-pahefana avy amin'ny alalan'ny fifidianana no atoko maro-toera ny fitoram-panjakana sy ny mpitondra ary ny firenena. Tsy fifandaozana tanteraka izao fanaovam-beloma izao ny filoha. Ny fianakaviany no andao ny lapam-panjakana fa ireo zava-bita rehetra navelany dia hijanona. Izy raha teo efa nivoyatrany fa ireo asa vita rehetra ihany no ifandrefesana. Tsy namela nandalo fotsiny ity fotoana ity ihany koa etsy andaniny ireo fianakaviam-be ny mpiasa sy mpandrara teto avloa fa nitondra ny teny hofisaorana ny filoha Rajaonarimampianina mivady. Voalohany amin'izany dia ny fisaorana teo amin'ny soa izay ny fampitondrana teto amin'ity fiatatiana ny republika ity. Maro ny lehibe efa nitetezina ary samy maiky an'izany daholo fa hafa tokoa ny fiarahana taminao ny mitofo ny republika. Tsy hitanisa ny zavatra mahafinaritra rehetra satria dia ho arivety ny andro. Tsy resaka koa ny zavatra mety ho nanahirana satria mety misy koa zany. Ny maro tsy loazana singany ny sonjiray loasa tsy loazan'izay ambarara mety nisy ny naningana kely teny mpandehanana teny kanefa ny amin'ny ankapobeny dia nirindra ary teo dia teo tokoa ny fiarahana miasa teo ba ny fikarenao retoflo. Ny any tiako singanina dia ny fahavaranao mampianatra sy mitaiza ary hita ankehitriny fa mitohizanao lavitra mihitsy zany fampianarana zany satria dia tsy vitany hoe ny malagasy ray manontolo no nampianarana nankasitraka ny sotoavina republikanina fa hatramina firenena samihafa ara satria dia ambety teny ankehitriny ny olo manjary ohatra Madagasikara eo amin'izay fanaran-dalàna izay. Rano sy vary ny filoham-pirenena sy ny vahoaka tanitaniny raha namitana ny fandraisam-pitenena ny filoha. Tafiditra ao anatin'ireo sokajiana ho vahoaka ireo ihany koa ny mpiara-miasa sy ny mpandrarany ara-nisalahy. Ny amafy ny fifandraisana sy fifamatorany teo amin'ny Malagasy sy ny filoha Rajaonarimampianina tao anatin'izay efa taona sy 7 volana mahery ny tondrany ny firenena izay no ny fanatanterana ny asa rehetra manerana ny komina, ny distrika sy ny faritra teto Madagasikara.
asa izay niarahana natotosa tamin'ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky ireto asa izay niarahana natotosa tamin'ireto mpiara-miasa akaiky amin'ny ireto ka nankasitrahany azy ireo androany. Nankalaza ny fahavalo amin'ny telopolo taona nidirany teto Madagasikara ny kongo oisa ny 6 septambra lasa teo. Etsika goavana no nentina nanamariana izany tany Ambatondrazaka nandritra ny fankalazana ihany koa no nanambarany ireo mpanao kongo isa any aloatra mangoro ny fahavononany anoana trany ny kandida laharana 12 Erajonary Mampianina. Notoizana tao Ambatondrazaka indray ny alahady 6 septambra lasa teo ny etsika fankalazana ny fahavalo amin'ny telopolo taona nidirany kongo teto Madagasikara. Mpanao kongo anarivona avy eo amin'ny faritra aloatra mangoro no nandray anjara tamin'ny etsika rehetra izay notarihan'ny grand maître avoko sy ny filohan'ny fédération kongo Andriamatoa Victor. Azakazaka namakivaky ny tanàna Ambatondrazaka no natao ary notoizana tamin'ny fampisehoana kongo tao amin'ny stand central. No mafisin'ireo mpanao kongo hatrany ny fanohanan'izy ireo tsy misy fepetra ny kandida ho filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ka ny fianakaviam-be ny mpanao kongo rehetra any amin'ny faritra aloatra dia efa ao anatin'ny fahavonona tanteraka amin'ny fampandaniana indray ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Nampiavaka ity etsika tao Ambatondrazaka ity ny fanamafisan'ny mpanao kongo hatrany ny fandraisana anjaran'izy ireo eo amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina ka anohizan'ny etsika fiara-miasa amin'ny fokon'olona sy ny mpitandro ny filaminana amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay misy ankehitriny. Nanamafy hatrany ny grand maître avoko fa hitohany amin'ireo faritra sy distrika samihafa manerana ny nosy ny fankalazana ny fahavalo amin'ny telopolo taona ny kongo izao. Fa itsankilana koa dia nototsaina lahady teo ny fianombe-paritry ny antoko MFM ho an'ny faritany n'Antananarivo. Isan'ny foto-kevitra ijoroany tetoko ity ao anatin'izamo ny famerenana fahefana eny fotony eny anivon'ny fokotany. Ao anatin'ny fametrahana indrindra ny fitsinjaram-pahefana tena izy tamin'izany no nanamafisan'ny filoha nasionaly ity antoko ity fa mila miroso amin'ny fifidianana araka ny tetiandro efa napetraka isika eto Madagasikara izay antoka ny fitoniana eto amin'ny firenena. Ny antoko MFM izay miombon-kevitra amin'ny fanohizana ireo asa efa vita teto amin'ny firenena tao anatin'izay 5 taona izay. Tsy emitritsony Madagasikara ao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana. Tsy vahaolana intsony araka izany no mety ho fiverenana sy sakana amin'izay fanemorana fifidianana izay araka ny fanazavany manandafitra kotondrina filoha nasionaly ny MFM. Efa samy mitroso amin'ireo dingana ao amin'izany avokoa isika amin'izao fotoana ary isan'ny zava-dehibe tao anatin'izany ny fametrahampialan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina tamin'ny 7 septambra lasa teo. Efa natoatiny ela fa tsy nandrasana hoe efa misy zavatra raikitra efa namaratona mpanjakana efa miteny ny CENI miteny ny ACC ny filohan'ny république efa nanao tandrify azy ny mpisolo-toerana efa manao tandrify azy zay ndray voateny hoe henitra tsy mety mpiteritra azy le resaka za tsy hoe mandisana ty afametrahany akory fa tena mihevitra azy tokoa izy matona natrafidina izy manaiky ny daty zany aza tsaraina hoe tonga dia mihevitra izy. Etsekilan'izay nanambary ity antoko ity fa mandray anjara tanteraka amin'ireo fifidianana ifandimby eto amin'ny firenena isan'izany ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 7 novambra. Tsy mbola nanonona ofisialy ny kandida ho tohanany amin'izany anefa izy ireo na izany na tsy izany dia efa misoritra ihany ny lalana ao anatin'izay tamin'ny fanambaran'izy ireo fa manohana ny zava-bita tao anatin'ny 5 taona farany ny MFM. Mbola amin'ny Congrès nasionaly amin'ny fahadimy volana oktobra kosa no ahafahan'izy ireo manambara izany. Andray anjara zay amin'ny fifidianana filohan'ny amin'ny 7 novambra. Andray anjara zay amin'ny fanatsahana député, fanatsahana maire, fanatsahana fokotany. Zany hoe ho anay zany ny fifidianana no fototra hitondrana amin'ny tany sy ny fanjakana fototra isin'ny tenerana isin'ny démocratie.
nandritra ity fiaonam-bepatra ao Antananarivo ity tsy nala tamin'ireo foto-kevitra nijoroany hatramin'izay ny antoko MFM ao anatin'izany ny famerenana ny asy ny fokotany sy ny fanomezana ny toerana ao anaty ny vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana. Fampandrosoana anaty fitoniana no tanjo ka noho izany dia sehatra ny sy andray anjara amin'ireo rafi-pitondrana sy rafi-pitatana araka izay tandrify azy ny MFM faritra Antananarivo renivohitra dia ny fokotany distrika commune sy lombavam-bahoaka faritra ary efa eo ireo namana hikafika amin'izany. Faharoa, satria kitilifaharan'ny fandrosoana ny fahalalana sy fahafahany tsirairay maneho ny asina sy ny zoma olo-pirenena vanina mahay mandray andraikitra dia izinay fa fototra sy fehizoro tsy maintsy apetraka ho vondrom-paritra itsinjara-pahefana ny fokotany. Mpizaika maro no tonga nanatrika izay fotoana izay ny alahady teo. Tao anatin'izany ihany koa no nanambara ny fanatanterana ny zaikabe nasionaly ho amin'ny fiandohan'ny volana oktobra ho avy izao izy ireo. Ny antoko MFM izay tsy haivina fa mankalaza ny 570 taonany ihany koa amin'ity taona ity. Ato kely ao anatin'ireo dokam-barotra vitsivitsy reto tsika dia verina eto indray amin'ny toy ny vaovao. Ray ity fotoana androany ity fampandehanan-draharaha amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena no andraikitra iantsoroan'ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao hoy izy androany. Miara-misalama ny asa eto amin'ny firenena miaraka amin'ny praiminisitra lehiben'ny gouvernement tatrana eny efizy amin'ny fanatanterahana izany efa voasoratra anatin'ny lalam-panorenana hoy ny filoham-panjakana ny andraikitra rehetra tokony sahany ary manaraka izany no andraikany ny votra izany nandritra ny fanendrena ny isolo-toerana ny filohan'ny antenimiran-doholona teny Anosikely nanatrika izay fotoana izay koa sy miora miaro ny zatovo sy anjara kotona rainy. Tsy afaka hoe satria misy fifidianana dia iny eo ny firenentsika na tsisy jery intsony ny fitantarana firenena misy fotoanam-panjakana. Miara-misalama amin'ny fampandehanan-draharaha rehetra eto amin'ny firenena ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao sy ny praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta hoy izy. Efa voasoratra anatin'ny lalam-panorenana raha teo izany namafisy ny filoham-panjakana androany. Efa voasoratra anatin'ny lalam-panorenana io hoe ny praiminisitra zao ny andraikiny dia mijanona amin'izay tsika tsy hanasarotra fiainana mihitsy tsy zavatra tsy transition vaovao io akory ka hoe andao hanao zavatra samihafa rehefa fanarahan-dalàna fotsiny ny fantanterahana fifidianana mampandeha ny fifidianana ao anatin'ny tanjona apetrakantsika hoe fifidianana mba ekeny rehetrarehetra madio malalaka manaja ny fahasamihafana ao anatin'ny fandriam-pahalemana dia ny firenentsika ihany koa nefa tsy afaka hijanona fotsiny hoe misy fifidianana fa tsy maintsy ampandehanana ny raharaha rehetrarehetra izay tokony alefa tamin'ny firenena afa-tsy izay voarara ny lalàna izay efa mivoaraza teo satria ny tenako akory tsy filoham-pirenena fa solon-toerana ihany dia misy ny andraikitra misy fanapa-kevitra izay tsy azo atao mihitsy voarara ny lalàna. Tsy ahivina fa efa nandray ny asa amin'ny mahafiloham-panjakana azy nanomboka omaly Rakotovao Rivo. Efa nisy raha teo ireo vahiny noraisiny tetsy Ambotsoroatra ny maraina teo. Izany rehetra izany dia atao hifanaraka amin'ny lalàna ho ny filoham-panjakana. Ao anatin'izany ihany koa nanendrena ny filohan'ny antenimiran-doholona isolo-toerana ny Rivo Rakotovao Andriambololona Mananjara izay filoha lefitry ny antenimiran-doholona avy eto Antananarivo no voatendro amin'izany toerana izany. Ny laharam-pahamena eto anivon'ny antenimiran-doholona dia reo ataontsika hoe affaire courante moa ny fiteny azy zany hoe le asa andavanandro. Ny asa andavanandro dia azo lazaina hoe mizara telo. Ny iray voalohany dia ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny izay fantatsika tsara fa ao anatin'ny fotoam-pifidianana antsika menakavy amin'izao fotoana dia ny tompon'andraikitra rehetra zany indrindra ny atao hoe ny androm-panjakana tahaka ny tony senat tony dia na tsy mandray mivantana anjara mivantana amin'izany fikarakarana fifidianana zany dia anisany ihany koa tompon'andraikitra na fotsiny aza hoe fanetanana ny olona hifidy dia fa andraikitra zany ao anatin'ilay fifidianana. Eo ihany koa reo lalàna maro samihafa izay tsy maintsy andalo aty amin'ny antenimiran-doholona ary ny fahatelo farany dia ny raharaha atao anatiny ny ankapobeny sy ny raharaha andavanandro ny antenimiran-doholona. Ny maraina teo tetsy amin'ny lapana Anosikely no nanaovana ny lanonana nanendrenana Andriambololona Mananjara ho filohan'ny antenimiran-doholona isolo-toerana ny Rivo Rakotovao.
manana anjara andraikitra lehibe ny fitaovan-tserasera tonena manjery mandritry ny vanim-potoana ny fifidianana. Ny ray latabatra nandritra ny atrikasa izay notanterahana androany ary ny mpanao gazety ny fiarahamonim-pirenena ary indrindra ireo kandida izay latsaka hovidiana ho filoham-pirenena nampitovy ny fomba famakina ny didy mifeny fampitam-baovao mandritra ny fifidianana izy ireo tanjona hatrany sy ny fitoniana amin'ny sehatra rehetra mandritra ny fifidianana. Mitatitra izay Treriatoara sy Dol Farakotoniaina. Ny lalàna fehizoro vaovao mifeny fifidianana sy ny fitsapan-kevim-bahoaka manomboka ao amin'ny andininy fahafolo amby zato hatramin'ny andininy fadimy amby folo amby zato no mamaritra ny anjara andraikitry ny ainao aman-jery amin'ny vanim-potoana fifidianana. Resahinao ny mikasika ny tokony hampitovy ara-drarany ary hampifandanja ny fitoam-pitenenan'ny kandida tsirairay indrindra any amin'ny ainao aman-jery mpanjakana ny ara-drarany sy ny mifandanja kosa ho an'ireo tsy miankina. Na ho an'ny orinasa mpanjakana na ho an'ny ainao aman-jery tsy miankina mpanjakana kosa dia teren'ny lalàna tsy maintsy hitazona ny décompte ny temps d'antenne sy ny temps de parole izay omeny ny candidat tsirairay avy. Ka ho an'ny ainao aman-jery mpanjakana dia tsy maintsy aterina any amin'ny CENI isaky ny azoma amin'ny 12 ratoandro izay décompte ny temps d'antenne sy ny temps de parole ny candidat tsirairay avy izay. Ho an'ny média privé kosa dia tsy voatery manatitra ny décompte io eny amin'ny CENI izy fa raha sendra kosa ka misy ny fitoriana voarainy CENI na fitaraina mahakasika ny ainao aman-jery iray satria tsy nanaja n'ilay foto-kevitra apetraka ny lalàna dia izay vao mitaky an'izay décompte na temps d'antenne sy temps de parole izay amin'ilay sehatra tsy miankina fanjakana ny CENI. Ny ray latabatra nandritry ny atrikasa tsy nitanterahana androany noho izany ireo mpanao gazety, ireo fiarahamonim-pirenena ary indrindra ireo kandida hilatsaka hovidiana ho filoham-pirenena na ny solotenan'izy ireo. Nampitovy ny fomba famakina ny didy mifeny fampitam-baovao mandritry ny fifidianana izy ireo. Tanjona nisy ny fitoniana amin'ny sehatra rehetra mandritry ny fifidianana. Raha ny fanomanana ara-teknika sy ara-pitaovana efa vita tao anatin'izay fotoana maro ny arahan'ny CENI sy ny mpiara-miombona antokaminy na avy eto an-toerana na avy any ivelany zay dia afaka milaza ny CENI fa tsy misy ny tokony ahina amin'izay mety hikarakarantsika ny fifidianana madio mangarahara ary andraisany rehetra anjara amin'ny fahafito ny volana novambra ho avy izao. Ny azo ambara fa hiandrasana fiatsarany amin'izao fotoana izao dia ny eo amin'ny lafiny fitoniana ara-politika satria raha efa milamina ny fandaminana rehetra na ara-bola na ara-teknika na ara-pitaovana na ara-kolona dia ilaina ny fametrahana tontolo manodidina milamina hiatrehantsika izay fifidianana izay. Manantena fifidianana anatin'ny fitoniana ny tsirairay, fifidianana eken'ny rehetra. Hatreto anefa aloha tsy mbola feny anaran'ireo mpisolotena ireo kandida handrafitra ny CENI. Ny alakamisy izao no hisy ny fivoriana voalohany anefa. Hatreto ihany koa fantatra fa 10 amin'ireo kandida izay hilatsaka no efa nanolotra ny anaran'ny mpitambolan'izy ireo. Ny mpitambola izay didin'ny lalàna hanome ny kontombolan'ny kandida na ny antoko hatramin'ny 9 mbolana mialohan'ny datim-pifidianana. Makasika izay fifidianana izay hatrany mikasika ny fangatahana fanemorana fifidianana no lavy ny filan-kevi-mpanjakana androany ny fitoriana Taberan'Andriamanantsoa izay kandida amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena sy Igi Maxime Rarasia. Izy ireo izay ratsaivina dia nitaky ny fanafoanana ny didim-pitondrana miantso ny mpifidy andatsabato amin'ny 7 novambra voatazona arak'izany ny datim-pifidianana amin'ny 7 novambra. Ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana raha teo efa namoaka ny heviny momba ny tsy fahefan'ny filan-kevi-mpanjakana isana ity raharaha ity noho ny didim-pitondrana izay voasokajy ho acte de gouvernement. Social kosa dia misy fiantraikany amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara ilay front nipetraka teto amintsika. Miainga tany amin'ny faritra Andrefanosy izy ireo ary mandeha tsikelikely miatsinanana raha ny vinavinan'ny sampana mpamantatra ny toetrandro dia tsy any amin'ny faritra atsimo ihany no iaina ny vokatra izany fa ny eto afovoantany ihany koa hatramin'ny faran'ny herinandro ho avy izao. Nanao ny fanadihadiana Rinandriamalala sy Zorandretsalama.